Manoloana na ataoko hoe zay difficulté zay mahazo anao anatin'ny fiainanao amin'ny andavanandro fa tena hoe tsy ampoizina, tena hoe tsy ampoizina, tena hoe tsy ampoizina le izy. Tsy haiko raha efa hitanareo le live Alesa le nitantara hoe nisy fotoana tena nandalo somary ataoko hoe fotoana moment difficile kely ny asako taty. Zany hoe nitantara hoe ny karazana client tonga taty juste fotsiny hoe méchanceté nandefa ny sasany moa zany de tena nandefa inspection hatramin'ny olona avy ao amin'ny MRA mihitsiny Mauritius Revenue Authority zay juste fotsiny hoe itsikilo ny zavatra ataoko aty ohatrinona ny inona moa izy ity ohatrinona ny inona moa izy ity ny hoe firy ny client vitako ohatrinona no karaha mahazoko zany hoe zay azoko mahakasika an'io sy ny sisa azonareo ohatrany hoe iverifie fotsiny hoe ara-dalàna de zavatra ohatran'izany de le izy suiten'izy iny mbola tsy nitantaraiko anareo fa nisy suitiny be mihitsy izy iny taorianan'io olona io de normalement misy zavatra zay avy amin'ny fanjakana maorisiana mahazo an'io daholy ny nataoko raha hoe ny expact zay manao business ary de mahazo an'io fanampiana io avy amin'ny fanjakana zany hoe avy amin'ny gouvernement maorisiana mihitsy de fa fotsiny hoe mila mandoa taxe ara-dalàna ianao ohatrany anahy tena hoe par mois za mandoa taxe donc du coup zany nanao application an'io ohatrany hoe kazina fanampiana io zany hoe mandefa eo amin'ny arakaraky ny zavatra arakaraky le business zay ataonao fa ohatran'le business ataoko de eo amin'ny 2000-3000 roupies eo no alefan'ny fanjakana par mois anatin'ny compte tonga de alefan'zareo direct moa zany le izy de ny zavatra nitranga tao aorianan'le MRA tonga taty za moa zany tamin'ireny tantaranareo hoe mety juste fotsiny le izy hoe inspection sy ohatran'izany fa tsy inspection le izy fa tena irakolona mihitsiny satria nafantaranay an'le izy tao aorianan'iny de tonga de tapaka avy hatrany ilay vola zay tokony hoe vola fandefa amin'ny fanjakana maorisiana na isam-bolana zay le teneniko anareo zay de niverifienay le izy en ligne de tonga de hitanay hoe bizarre be le izy de ozy mantso amin'ny vadiko hoe ny tena seule solution amin'ity zavatra ity de aleotsika makany amin'ny birao mihitsiny de rehefa nakany amin'ny birao zay de gaga be le olona atao hoe hafahafa kozy zany efa nitio izy ka zareo ihany no afaka ohatrany hoe migérer an'io zavatra hitanareo zany le izy ohatrany hoe verifieny ianao hoe mandoa taxe ara-dalàna verifieny ihany koa hoe ho an'ny self employed de inona le karazana business ataonao sy ohatran'izany de arakaraky n'iny le vola alefany zany ohatrany hoe fanampiana le izy par mois de nitapahany zareo le izy de avy eo de rehefa miverifiena tany de mbola namerina miverifieny taratasiko sy ny sisa le olona atao de nahita hoe manigance zareo moa zany tsy teny hoe avy ato aminay ihany hoe ty manigance ty na ohatran'izany satria nareo ve zao ohatra hoe miasa amin'ny douane na ohatran'izany de teny hoe ay le mpiara-miasa aminay ihany mihitsy nanao an'ity raha tsy te hidikizy nareo de zareo moa zany nangina fotsiny de heureusement le izy fa niverina normal tsara ihany de miverina mandray an'izay amin'izao fotoana izao fa zavatra ohatran'izany hatramin'izany vitany concurrent aty à Maurice de tao aorianan'izay de nisy hafa ihany koa araky nefa le nitantaraiko anareo foana hoe manao importation ana matériel manao importation ana produit depuis l'Amérique sy ohatran'izany satria za tsy de tena tia France loatra fa aleoko tonga de any potony mihitsy ny maka na de hoe lafo aza ny livraison na de hoe ataoko hoe tena hoe sarosarotra aza le izy heureusement zay sorana an'Andriamanitra fa mahafantatra relation amina mahakasika an'le hoe import export aty à Maurice ny vadiko moa zany tena marina fa tsy hoe za de moramora kokoa aminay le izy satria izy mahafantatra olona de na zany koa ary de mbola atao amin'ny douane ihany koa de mibloqué chaque fois mibloqué foana an'ilay
zavatra zay afaranay de mila vaniny be mihitsy hoe non tsy fantatro maninona zao na de atao karaha hoe nao efa manao ny ara-dalàna rehetrarehetra fa de mila vaniny ainareo angamba ny atao hoe filamban'ny douane de zavatra ohatran'izay le izy de zavatra tsy ampozin'le olona heureusement ao amin'ny sehatra ao amin'le secteur satria le izy tena douane ao amin'ny tsy DHL fa FedEx de heureusement fa misy mpiara-miasa tamin'ny vadiko malala olona ambonimbony ao de zay ny contactenay de izy no afantatra an'le olona somatsara mihitsy hoe iza le olona de le olona moa zany sarotra be aminay miteny an'le izy hoe iza inona ny religion an'le olona fa ny aty moa zany efa fantatrareo fa ny religion be de be misy ny musulman misy ny hindou misy ny ohatran'izany sy ny ohatran'izany de zavatra ohatran'izany le izy de tokoa de fantatray ihany koa hoe iza zany concurrent ao ambadik'izay hoe inona le religion an'le olona de taorinan'izay aloha zany de ok de avy eo zaleny tantaranareo eny rehefa tsy vitan'izay indray le izy de misy tonga aty amiko aty indray fotsiny juste manamerodana fotsiny hoe ohatrany hoe hitanareo ohatrany hoe milalao ny psychologie ohatrany hoe fa satria zany malagasy de hoe tena tranonao ve ty manontany mombana tena hoe personnel de zavatra ohatran'izany de tena ny emmerdé be ana mihitsy le izy satria hitako hoe efa tsy fahalala-pomba ntsony le zavatra ataony moko nisy piège be de be ihany koa nataony tamin'izay efa nitantaraiko anareo tamin'le live tato farana angamba nisy zay de tanatin'ireny tena ozy hoe tena aleo tena hoe manamafy mivavaka séance de prière zay ataoko sy ny sisa manakaiky kokoa an'Andriamanitra satria araka ny teniko anareo misy fotoana rehefa le variana loatra ianao mitady vola de eo amin'izay le déséquilibre de zay foana le teneniko anareo raha vao tsy équilibré ny resaka spiritualité état d'esprit anao spiritualité sy ny resaka fizika sy ny sisa de tena tsy vitanareo mihitsiny no gérer an'io zavatra io de rehefa vita zay de nandritra n'izay fotoan'izay moa zany de nazaza tena hoe tsy nanam-po fa efa nisy zavatra nomanin'Andriamanitra anaty tao ambadik'izay zay foana le teneniko anareo rehefa misy zavatra sarotra be na mafy be mahazo anareo de eo ambadiky n'iny tadidio foana hoe misy bénédiction ambadiky n'iny fa fotsiny hoe mila surmontenao le izy de mila considéréna foana le zavatra le preuve zay andalovanao hoe épreuve ilainao le izy anamafy anao anamafy ny sainao anamafy ny fonao fa ahafanao ihany koa miakatra foana zay le izy de ohatrany heureusement fa nisy an'izay nafahako nanino nafahako mividy caméra manana hitanareo ahoana re zany ny anazavana nareo an'le izy caméra plutôt misy intelligence artificielle le hitanareo rehefa le ohatra hoe manaraka ohatra hoe rehefa misy olona mandeha de manaraka an'le olona ohatra hoe raha ohatra hoe any aoriana any ohatra hoe mampiasa olona anatin'io studio io de mahavita micommuniquer an'le olona à travers an'le caméra misy zavatra be de be ohatran'izany zany le caméra de tsy maintsy mividy an'izay nanolo an'le caméra teo aloha zay tena hoe farak'izay tsotra de zay aloha voalohany fa faharoa ihany koa nananako courage tena hoe nanao vidéo amin'izay atao anatin'ny studio ako atao anatin'ny nanao live directement tamin'ny client ako taty nanazavana an'le zavatra mitranga tena ferme be mihitsy hoe désormais pour toutes celles qui osent encore être impolies, genre me demander personnellement concernant ma vie privée, ni à vadiko, nationalité, je suis vraiment désolée, je ne peux pas, je ne peux plus vous recevoir. Zavatra ohatran'izany de tao anatin'izay fotoan'izay tena hoe nanao vavaka tsy haiko rehefa nitataraiko anareo hoe nanao prière de protection nandritra ny 7 jours nanao le psaume 91 iny
de tamin'ny efa tapitra tamin'ny herinandro lasa le izy de tamin'ny asabotsy teo naray tena hoe zavatra tsy napoziko mihitsiny à travers ana client ihany le izy. Io client io de hindoa izy fa be de be mantsy ny hindoa aty mivadika katolika. De tsy hoe mivadika katolika fa mivadika ozy ny fitenena aty zay hoe mission. Mivadika andrenitanareo le fivavahana ozy sika hoe secte fa izy tsy secte fa ahoana re zany hoe mission zay angamba filaza anazy tsy haiko raha azonareo ny tiako tenena am'le hoe mission. De tonga izy za tena tsy nitratra mihitsy hoe mission izy fa satria ny anarany tsy na anarana hindoa be mihitsy ny anarany. De tonga izy de tena olona calme be mihitsy de aveo rehefa vita tsara ny nanao botox capillaire zay raha tsy diso tadidiko tsara mihitsy izy zay de rehefa vita ny botox capillaire de nomeny an'ity carte aty akony ity carte ity de carte gratte izy ity zany hoe ato arina ato gratena ohatran'izao de misy tenin'Andriamanitra ohatran'izao le izy. Misy tenin'Andriamanitra ohatran'io le izy de angambany andrasony hoe alaiko ny tabletako ambany ao fa efa enregistreko satria izy ity mantsy amin'ny teny anglisy de mety tsy ho azonareo ilay izy ho an'izay tsy maraka aloha zany afaka mamerina mijery an'ity vidéo ity ty live ity fa manja lasa miverimberina be tsika de le olona zay efa naharaka lasa lany mégaoctets respect de tout le monde angamba an'izay ndraso fa alaiko vetivetika lay tablette. De izy ity efa tamin'ny sabotsy nomeny ana fa rehefa namaky boky akony satria za rehefa tsy atao de tena ohatran'ny mba mahafinaritra anandray miverina mamaky boky. Taloha zany efa mpamaky boky foana fa hitako hoe rehefa au fur du temps de ohatran'ny najanoko le izy de natsofoko tao anatin'ity boky ity le izy de teo ampamakina le boky nahitany izy hoe nisy an'ity carte aty nomeny le cliente de ina fotsiny zavatra ntenen'le cliente ana hoe courage foana ozy izy amin'ny asanao de date du vent fa eo foana ozy izy Andriamanitra de nafinaritra be anazy zavatra nataonao tamin'ny voliko ozy izy satria mbola tsy nahita résultat ohatr'izao mihitsy ozy izy hatr'izay zay nanaovako volo taty Maurice de niraisiko le carte de mbola tsy nijereko le izy tamin'izany mbola tsy ahoana re zany hoe mbola tsy zara mangovotra be eo ampitantarana anareo an'izany zavatra fa tena hoe tsy apozina ny zavatra omen'Andriamanitra atsika sy izay zavatra ataony eo amin'ny fiainantsika zay ozytsika hoe tena hoe fa tsisy espoir atsonga angana hoe tsy haiko zavatra ohatran'izany tena hoe tsy apozina zany hoe il suffit juste d'avoir la foi de persévérer de d'avoir la patience dans les prières. Zay ny tena zava-dehibe connecté ndraso vetivety vakiko aminareo izy io ty mantsy amin'ny teny anglisy fa vakiko aminareo le izy amin'ny teny frantsay. Amin'ny teny frantsay le izy le verset aloha verset biblique aloha de Jacques 1 verset 2 et 3. Lorsque les problèmes de toute nature se présentent à vous, considérez-le comme une opportunité pour une grande joie. Car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre résilience a une chance de grandir. Avereniko indray mandeha le izy ty le carte zay nomeny anaty tsy fantatro mihitsy hoe io le tenin'Andriamanitra fa mbola nkikisako izy io teo kikisatra le izy tsy na carte gratte de ny tenin'Andriamanitra tao anatin'le izy hoe verset an'le izy aloha zany ao amin'ny Jacques 1 2 et 3 miteny hoe lorsque des problèmes de toute nature se présentent à vous, considérez-le comme une opportunité pour une grande joie. Car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre résilience a une chance de grandir. Tena hoe ozy tena hoe tonga de tombe am'le moment tena hoe zay mihitsy le verset biblique tena tedaviko tena zay mihitsy le izy
Azy io olona io tena teneniko anareo efa taloha andreo problème reo no nanao réservation ana rendez-vous taty amiko taty. Zany hoe ny fandraisako anazy za manokana en tant que hoe olombelona tsotra kristiana pino de ohatrany hoe efa ny destiny an'Andriamanitra io zavatra izay mitranga anatin'ny fiainana io, zany hoe misy épreuve aloha zany tsy maintsy andalovanao fa efa fatany ihany koa hoe tsy maintsy misy sinina ao aorianan'izay na olona ao aorianan'izay izay mety ataony fanena aminao ahafahanao se relever amin'iny zavatra izay mahazo anao iny. Zay foana ny averimberiko aminareo, mety be dia be no nareo no mandray an'le izy légèrement hoe fanaovana business aty Maurice moramora. Non, tena je vous jure, fanaovana business any Canada sy any France tena mbola mora noho ny fanaovana business aty Maurice. Be dia be mihitsy ny méchanceté aty Maurice concernant ny hoe concurrence soatran'izany satria fa nahoana tsy zakany zareo efa zay mihitsy le mentalité aty tsy zakany zareo mihitsy mafantatra hoe malagasy manao zavatra aty, malagasy ane tsy voatery hoe mpitona foana fa malagasy ane afaka manana ny salon any manokana, studio any manokana, business any manokana de zavatra ohatran'izany le izy. Fa za déjà aloha ny créeko an'io studio akio de tena nanao séance de prière be dia be zahay mivady hoe ho atao ve izy ity sa tsy ho atao izy ity. Fa rehefa anatin'ny séance de prière izay de maheno feo an'izay feo miteny zay ao anatin'ny mandritra ny séance de prière hoe non ataovy io satria efa zay ny volonté de Dieu sy ny destiné anareo avy amin'Andriamanitra. De rehefa natao le izy de na io anarana io ary de efa tao anatin'ny vadiko no nanofy, tao anatin'ny nofy no nazahoany hoe ataontsika an'izao ny anaran'le izy. Be dia be ny zavatra efa nitranga tao amin'io studio akio, araka ny teniko anareo efa nisy ihany koa zany hoe nametraka ody hafahafa tao ambavahady zany, mbola client koa zany nametraka zavatra hafahafa tao satria zay le teneniko anareo hoe tsy mahazaka an'le hoe gasy mavita zavatra aty gasy mety hoe tsy voatery hoe olona hoe hitanao foana manao prostitution, tsy voatery hoe olona hitanao foana hoe ary amin'ny Grand B ary na ary amin'ny Saxo Beach ary na ary amin'ny tsy haiko inona ary manao zavatra hafahafa na ohatran'izany, fa ny gasy ihany koa afaka manana maha-izy anazy aty Maurice de tsy zakan'zareo zany, tena tsy zakan'zareo. De le izy koa tamin'izay tena ozy hoe tena azafady Andriamanitra raha mieritreritra an'izay ako fa asa raha tadidinareo nisy fotoana nisipa zay tena napetrako tamin'ny toerany tato anatin'ny pejy efa il y a 2 ans de cela sa tamin'ny herintaona zay ady be zay. De napetrako tamin'ny toerana izy satria miseho milay be izy hoe izy ony aty vadina polisy aty ony izy de za ony zany soi-disant ony fa za ony zany clandestin aty hoe za ony tsy manana inina fa izy ony aty manana BMW sy ohatran'izany de azonareo izy de tena tezitra kosa aloha za satria hatramin'ny fanambaninany hoe ay vadinao aza miasa zany zavatra nataony izy vadiko ny mécanicien. Tsy manambany ny asa, au contraire mécanicien raha manam-bola be. Fa tena le tokoa ditanareo le fanambanina sy le fanaovana tsinitsinina mihitsy zay tokoa tena tezitra be anary, za tena fantatrareo fa tena olona farak'izay tsy tia injustice zany mihitsy io fanambanina olona sy fitsikerana olona amin'ny tsy antony sy inona ihany koa préjugement fatifatany io tena anisan'ny farak'izay tsy tiako. Tena napetrako tamin'ny toerana izy ary nanovako menasa tsara mihitsy satria voatery nampafantatra ny beau-frère-ko zavatra nitranga satria tena tellement efa trop ny zavatra nataony de tao aorianan'izay nisy olona avy any amin'le toerana izay mipetrahana ny flak aty Maurice fantatry zay malagasy mipetraka aty efa ela mahafantatra hoe ny olona mipetraka ao aflaka be dia be milalao an'ity indrindrindra ireo hindoa ireo be dia be tsy izay tsy mahalala an'izany de olona tena hoe avy any
ohatrany hoe comparazara le izy. En plus de ça, quelques jours atao aorianan'izay no nametraka ody hafahafa tao amin'ny varavaranay. Azonareo amin'izay le izy, zany zavatra mety hitranga rehefa miasa tia. Raha tsy hoe en tant que normal aloha, olona normal, zany zavatra tsy maintsy atao mise à l'épreuve aty. Raha tsy hoe olona ao anatiny ina moa izy ty anatiny olona manana relation amina resaka politicianina angambonareo ka hoe akaikin'ny président de la république na akaikin'ny premier ministre aty ka tsy mety tsy azo an'izany zavatra izany.